Eo amin'ny tontolon'ny jony kosa noraisin'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny jony omaly teny amin'ny birao anteny Ampandrinomby ny ambasador ny Nosy Seychelles amsana ny Madagasikara Maurice ary Comore ny fanamafisana ny fiara-miasan'ny rontonta entina natsarana ny fiarovana ny arena an-dranomasina aty amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana moa no isan'ny voaresaka tao anatin'ny fianana mitondra fanavadiana Ravakandriamanala sy sarin'ny ministeran'ny jony kosa. Ny famaritana ny zone économique exclusive na ny faridranomasina ahafahana miaro an'i Madagasikara, i Seychelles ary Maurice ny sintetika asa iraisana momba ny fiarovana ny arena an-dranomasina amin'ity faritry ny ranomasimbe Indiana ity. Ireo no isan'ny voaresaka tamin'ny fiainana teo amin'ny Andriamatoa Calix Tofé. Ambassador ny Nosy Seychelles misana ny Madagasikara Maurice ary Comore sy ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny jony Andriamatoa Apollinaire Ramanamahavano omaly teto amin'ny birao ny ministeran'ny jony Ampandrinomby. Voaresaka teto ihany koa moa ny fanamafisana ny fahaiza-miady hevitra amin'ny vondrona Europeanina izay mpiara-miombina antoka lehibe amin'ny firenena aty amin'ny ranomasimbe Indiana mikasika ny jony an-dranomasina. Ankoatra ny teto amin'ny ministeran'ny jony teny notsidihany ty ambasador ty ihany koa ny ministeran'ny fizahantany. Nosafidiana manokana moa ireo ministera roa ireo no ny sepiarina jony fizahantany samy kitro faharany fampandrosoana.